dia mbola faly miarahaba antsika indray tompoklasy tompom-bavy manaraka anay hatrany tsy tapaka ny mety ho toetoetry ny tonon-taona indray manomboka ny volana May hatramin'ny volana Jolay 2024. Manahoana ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny? Momba Madagasikara aloha dia efa miala amin'izay hoe fotoam-pahavarantsika ary lalana miditra makany am-pidriny. Azo antsointsika hoe intersaison izy na koa hoe ao anatin'ny fotoana fararantsika izao. Hojerentsika ary aloha manahoana ny mpamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Ny fiafanan'ny ranomasina manodidina fehitan'ny any aloha no singa entina mamaritra izay toetrandro izay. Hojerentsika aloha ny ranomasimbe Pasifika mbola hitantsika mangamanga hatrany ny ilany atsinanana raha oharina amin'ny ilany andrefana, mbola ao anatin'izay tranga hoe lanina hatrany ny any amin'ny ranomasimbe Pasifika. Raha momba ny Ocean Indiana indray dia mitovitovy ny fiafanan'ny ranomasina manodidina fehitany ny amin'ny ilany atsinanana sy ny ilany andrefana. Izay mpamaritra ny toetrandro. Hojerentsika amin'izay momba Madagasikara, manahoana ny toetoetry ny salanisan'ny maripana mandritry ny 3 volana. Raha izao hitantsika izao aloha ny miloko mavo dia midika fa manodidina na mihena kokoa no tokony ho izy ny salanisan'ny maripana mandritry ny fitambaran'ny 3 volana. Hijerentsika izany any amin'ny faritra Alaotra Mangoro atsinanana, ny aty amin'ny faritra Analamanga, ny ilany atsinan'ny Itasy Vakinakaratra ary Amoromania, Mahazokely ny Tendro Avaratry Haute-Matsiatra ary ny faritra Vatovinany. Ny ireto miloko volomboasary ireo kosa dia midika fa manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny salanisan'ny maripana. Ny miloko mena koa aty amin'ny faritra Andrefanosy ahitana ny Menabe Melaky, ny atsimo andrefana faritra Orombe, ny aty amin'ny tapany atsimo atsinanana ny faritra Notsi-Androy dia manatombo kokoa no tokony ho izy ny salanisan'ny maripana. Izay ny momba ny 3 volana. Mandritry ny volana May kosa amin'ny ankapobeny dia mafana kokoa no tokony ho izy ny salanisan'ny maripana izay loko mena hitantsika izao. Afa-tsy ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, ny faritra Analandrofo atsinanana, ny faritra Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanana Analamanga, Vakinakaratra ary Amoromania ary Mahazokely ny aty amin'ny faritra Avaratry Vatovinany izay manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny salanisan'ny maripana. Izay ny maripana. Fa hojerentsika indray ny fitambaran'ny rotsakorana amin'ny ankapobeny mandritry ny 3 volana ho avy. Raha hitantsika izao dia manodidina na mena kokoa no tokony ho izy izay miloko mainty hitantsika ahitana ny Boeny, Betsiboka, ny faritany Mahazokely ny ilany atsinanan'ny Menabe, ny faritra Amoromania, ny tapany atsimon'ny Alaotra Mangoro, ny faritra atsinanana ary mahazo ny Anosy sy Androy izay manodidina na milatsaka kokoa no tokony ho izy ny resaka rotsakorana. Ny sisa kosa ny loko manga izay hitantsika amin'ny faritra avaratra, ny ilany andrefana, ny atsimony afovoantany, ny ilany atsimo andrefana ary ny atsimo atsinanana dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy izay rotsakorana izay. Hojerentsika indray manahoana ny volana May. Amin'ny ankapobeny ny loko maitso izay hitantsika eto dia manodidina na mena kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Afa-tsy ny aty amin'ny faritra Menabe sy Melaky, atsimo andrefana ary Androy azafady izay manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny rotsakorana. Izay tompoklasy tompom-bavy no azona roso anareo indray ato amin'ny volana ity dia manasa anareo hatrany anaraka anay amin'ny Roya Meteo Madagasikara na ao amin'ny pejy Facebook Madagasikara mijery ny andinindiny momba an'izay toetrandro sy toetry ny andro eto Madagasikara izay. Dia mandrapitava mandrapitana.